Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao maraina ny Sabata fa folo ny volana febroary izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny ten'Andriamanitra indray. Aloha andirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao indray izahay satria mbola afaka miaino anao sy mandray anao amin'ity maraina ity. Mangataka aminao Tompo izahay mba mialanao ny 𝐿𝐊𝐺'𝐾𝐢𝐧'𝐾𝐢 fa tsy tanteraka ary tsy tomombana avokoa izay rehetra natao. Mamindrafo aminay mamelana 𝐿𝐾𝐢𝐧'𝐾𝐢. Tanao amin'ny tanam-pahasoavanao izahay ary ampianaro hanana fohendry, hanana toe-tsaina mendrika anao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ampitomboin'Andriamanitra ny talentako. Nalaina Matthieu 2:1-2 manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tandreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Nanome antsika talenta mba ampiasaina ho azy Andriamanitra. Ny sasany nomeny talenta 5, misy ny nomeny talenta 2 ary misy ny nomeny talenta maro. Aoka izay tsy nomena afa-tsy ny talenta anankiray tsy handevina an'izany ary aoka tsy ho hitan'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra ny toerana nanafenana an'izany. Fantany fa tsy azo ninninina amin'izany izy. Rehefa tonga ny tompo dia anontany ny mpanompony izy, nahoana ianao no ny talentanao, aiza ny talenta nankinina taminao, ary satria izany laza ilay nandray 5 sy ilay ao ihany koa nandray 2 fa nitombo avy roa eny ny talentan'izy ireo rehefa nampiasainy. Fa hoy ny tompo tamin'izy ireo hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Toy izany koa ny olazany amin'izay ampitombony talenta anankiray izay nomena azy. Hoy ao amin'izay tsy nomena afa-tsy talenta anankiray, fantatrao ve fa raha ampiasainao araka ny tokony ho izy sy ampitomboinao io talentanao anankiray io dia azahoanao talenta 100 ho an'ny tompo izany. Hoy angamba ianao hoe fomba ahoana nefa nahafahana manao an'izany? Ampiasao hanovana ny fon'ny olona iray izay manan-tsaina ny fanomezam-pahasoavanao dia izay mahatakatra ny hoe iza moa Andriamanitra ho aho sy ny hoe tokony ho iza moa aho eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka toetra ho anilan'Andriamanitra izy dia ho fitaovana ahatao fanahy maro eo amin'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fampielezan'ny fahazavana amin'ny hafa. Fa na zato no mety handray ny fahamarinana raha ampiasaina araka ny tokony ho izy ny talenta anankiray. Misy asa lehibe izay tsy maintsy fitaina eto amin'izao tontolo izao ary ampamoahana isika ny amin'ny tara-pahazavana tsirairay izay tonga manazava ny diantsika. Zarao ny fahazavana dia handray fahazavana bebe kokoa izay ho zaraina ianao. Fitahiana lehibe no hirotsaka amin'ireo izay mampiasa tsara ny talentana ary irian'Andriamanitra ianao mba hampiasa an'izany araka ny sitrapony. Dia mampirisika antsika ny ten'Andriamanitra ampiasa an'ireny talenta ireny. Aoka tsy hijerin'ny hafa fa izay nampiasainy, izay nomen'Andriamanitra anao ampiasao ho amin'ny fahasoavany mandrakariva. Vavaka isika, ry Andriamanitra tsara ny isan'andro mbola misaotra anao izahay fa nomenao talenta tokoa ny tsirairay. Tsy misy izay tsy nomenao talenta ny izay zanakao fa dia mangataka aminao izahay tarito ny fanainao masina ahay ihany koa hampiasa azy ireny araka ny sitraponao. Tao izay tsy hatory fa hikatsaka mandrakariva ihany koa ny hampitombo azy ireny mba hataona fanahy eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Salama tu isa
Maria.